Miarabantsika tompo vavy sy tompo lahy manaraka an'ity fandarana manokana efa nolazaina androany atoandro ity iarahana amin'ny Ramatoa Fanirisoa Erinaivo mpitahiry ny fitomboka sepanjakana ministry ny fitsarana. Miaraba Ramatoa Ministra. Mirabanao Tsoara Vojanahary, mirabanao Babi, mirabanao koa Yves Richard, miraba ny mpanaraka an'izao fandarana zao maneran-nosy sy maneran-tany ihany koa isika amin'ireo haino aman-jery rehetra izay mandefa an'izao fandarana manokana izao. Izay telo mirahalahy moa zany no mpanao gazety Iara Idinidinika amin'ny Ramatoa Miniketo ato Babi Stéphane avy amin'ny télévision malagasy, Yves Richard avy amin'ny Kolo TV ary ny tenako ao amin'ny pejy Vaovao 24/7. Ramatoa Ministra Fanirisoa Erinaivo dia olona tsy zoviana intsony amin'ny malagasy. Fa maninona moa no lazaiko hoe tsy zoviana satria nisehatra aman-taonany maro teo amin'ny resaka politika. Fa talohany nanaovan'ny politika dia mpitsara izy ary zay ny tena votoatinasany efa nitarika ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara SMM izy vao niditra tamin'ny sehatra politika tsarotsika nirotsaka hovidiana filohan'ny Repoblika izy tamin'ny 2024 taorian'izay dia nanao sesitany tany ivelany izy satria tsy nankatoa na konga hoe voentsiky ny fitondrana tamin'izany fotoana zany dia lasa nipetraka tany ivelany tany. Ankehitriny izy dia tafaverina soamatsara eto Madagasikara ary dia nahazo an'ity andraikitra goavana ity dia ny ministeran'ny fitsarana. Fa tao anatin'ny fotoana nanoerany fitondrana teo aloha dia tsy nitsahatra Ramatoa Fanirisoa Erinaivo nandray andro aza angamba tsy nanakina tsy niteny ny mahakasika ny zavamisy. Marina ve zany Ramatoa Ministra? Marina mihitsy zany Tsoara Vojanahary, taona angarangidina ny elako teto Madagasikara tsy nisy andro ray ngamba tsy nanakianako ny fitondrana satria be loatra ny zavatra nitranga ary hitako hoe nalaina keriny ny firenentsika nandritran'izay 9 taona izay. Tany anaty tambazotra tserasera ianao no tena miady mafy zany avy any ivelany ihany nandefa ny hevitro rehetrarehetra taty Madagasikara. Ankehitriny ianao Ministra, misy toe-tsaina miova ve aminao hoe tamin'ny ianao nanohitra sy zao mitondra firenena zao? Ny tambazotra serasera mihitsy no nampiasaina satria izahay tany ivelany tsy manana radio, tsy manana télé ary tsy manana ataoko hoe ny haino aman-jery izay misy aty Madagasikara dia iny zany no hita fa fitaovana nandaitra sady mahatakatra ny malagasy rehetra taty toerana dia iny nampiasaina ary nahomby le izy satria ohatry ny tonga saina ihany ny gasy rehefa ela. Sika foana mbola masika ve ary betsaka tompoko ny olona no voavoatendry ministra ianao dia hoe raha ty fa le olona tena masika be ny lasa ministry ny fitsarana amaly faty ny Ramatoa io asa io ianao anahazava. Araky ny teneniko dia maro ny zavatra tsy nety nataon'ny fitondrana teo aloha fa ny ataoko hoe ny fananarana ny olona manao ny tsy mety ve valifaty. Zany valifaty zany manko dia hoe misy zavatra atao dia izay olona rehetra nanao ny zavatra iny tamiko dia ho valiko faty. Zany hoe ho ataoko ohatry ny nanaovany ahy koa. Tsy izay nefa le zavatra misy fa ny firenentsika mihitsy no notantanina amin'ny fomba mamoetra atao hoe mauvaise gouvernance, dilapidation des ressources, détournement sy ataoko hoe association de malfaiteurs eo amin'ny fitondrana dia izay no nikianina. Ka raha tonga ny fotoana hoe ialan'ireo mpitondro ireo andraisana fepetra amin'izy ireo, tsy valifaty zany amiko fa zany atao hoe lutte contre l'impunité. Miaraba ny Zoay dia miaraba ny Babi Stéphane ihany koa miarabanao Ramatoa Ministra. Ianao isan'ny resaka teo hoe isan'ny nanohatra tsy haikato an'iny fitondrana Rajoelina fa zahay teo anivon'ny Kolo TV ihany koa fantatrao fa isan'ny nanohatra ary natongavana tamin'izao fitondrana izao. Ary eto aty ampahafantatra anao fa mbola mipetraka izay ary mbola eo zahay ao anatin'izay hoe fiarovana ny resaka tantandalana eto amin'ny firenena izay. Miresaka motsika zao anatin'ny resaka hoe fanavaozana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ianao aty miresaka hoe silence la refondation en marche mangina. Tsy mifanipaka amin'ilay identité. Nafantarana ny Fanirisoa Erinaivo ve zay?
anoizako an'le fantaniny Joara Voajanahary teo a ny valin'izay fantaninao zay hoe niova ve za tsy za le mpanohitra teo amin'ny réseaux sociaux ve le za zao mazava ho azy a misy posture miova taloha ianao manakiana sy miteny zavatra tsy mety ary mitaky ny anaovana an'izany zavatra tsy mety zany a ho mety ankehitriny ianao a ao anatin'le olona afaka manatanteraka le zavatra nokianinao iny a mba ho mety tsy maintsy miova zany le positionnao eto amin'le hoe mpanatanteraka amin'izay ianao za zany tsy hoe andeha hanakiana eto fa andeha hiasa anao amin'izay hoe inona le tokony atao de rehefa miasa ianao dia tsy eno ianao hoe miteny manakiana ohatran'le taloha fa manao an'le asa ianao de miteny hoe inona daholo le asa ataoko ary ny zavatra nataonay nandritran'izay tapa-bolana 10 andro oui inona dika le hoe silence izany mibaiko anay vahoaka ve ianao hoe mangina nareo sa ianao no mangina antsy nareo vahoaka tsy mahazo mangina mihitsy nankely ary fa ny iza no mampanontany tena ny olona hoe aizy fanirisoa tsy eny fanirisoa tsy mipiblie tsony izy de za moa zany efa nanao fandaminana izay atao amin'ny ministera ny fitsarana hoe alaivo sary daholo ny zavatra ataontsika ny olona raisitsika sy ny fandrosony démarche zay ataontsika satria misy zavatra petrapetraka ny atao hoe prise en main misy hoe famahana zavatra de mandritra n'izay fotoana hiasako zay a iza no mangina tsy eno tsy de tena hoe miasa mangina fa mbola variana miasa angamba filaza anazy mbola variana miasa de tsy eno de nanapa-kevitra ihany koa izahay hoe sarotra ny tsy ho eno manjary raha vao tsy eno ianao a la nature a horreur du vide de eritreretiny olona hoe fa naninona ny nangina izany nanampim-bavy nefa tsy possible hoe izany anampim-bavy any tsy possible zany fa nanapa-kevitra izahay hoe isaky ny fotoana périodika de anao émission ohatran'izao ataontsika izao hoe mba anasana ny anao manjery miodina fa tsy voatery hoe nareo rery zany a fa misy olona hafa ndraiky koa eo ary alefa amin'ny anao manjery rehetra hatrany a ampisehoana hoe hitanisana tsy hoe hitanisana zava-bita fa mba ampisehoana vahoaka hoe reto a le zavatra ahitsy tamin'le zavatra nokianina taloha reto zany ny fanitsiana zay nentinay a de io ny asa nataonay fa mandritra le fotoana miasa tsy afaka manao an'le compte rendu a zany a amin'ny vahoaka en temps réel ohatry ny fataoko taloha hoe makany Londres de vomivoaka ny tribunal de manao live fa zao a tena hoe miasa manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 alina de mba makaina kely matory a de ohatr'indray rapitso a de ataontsika isaky ny 10 andro herinandro na eny eny a manao valandresaka ampanao gazety fa ny tiako zany hoe tsy averimberina le zavatra tenena de aleo tonga de asaina ny mpanao gazety a de miteny hoe zao raha ohatra misy zavatra maika a de miteny amin'ny mpanao gazety any a satria araky ny teneniko tam'izay mbola mpanohitra tsy nanana ny ainao manjery rehetra zay misy eto amin'ny eto Madagasikara fa réseaux sociaux fotsiny nanananay de ankehitriny a manana accès amin'izay ataontsika ainao manjery mpanjakana sy ainao manjery izay misy eto toerana zay a de ampiasaina zany ny ainao manjery dia zay ny fomba fiasa vaovao fa ny ataoko hoe ligne de conduite tsy miova za masika foana rehefa tsy mety fa zany hoe tsy midika hoe tsy olombelona rehefa mety kosa ny ataonao manina moa zany asika angina ianao tany ambadika sao de ny hoe filoham-panjakana sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta hoe raha matofanirysoeriny anay voaloha mangina satria sao de anaratsy au contraire endrika an'lay au contraire vao nanao entretien tsara fantatra tena misy entretien ny fanendrena ny membre du gouvernement fa tsy hoe à la tête du client efa nirisoiny de tonga de mipasse na hoe rakoto iny de tonga de misy volavola ina moa zany volavolan-kevitra hoentinao inona ny projet anao inona ny entinao ao anatin'izay reo fondation zay vetivetika aloha de tam'izay de efa niteny hoe izaho dia ampiasa ny communication
izay ananako sy fazina communication zay ananako a hitondrana ny asa zay ataon'ireo fondation zay gouvernement donc tsy possible zany ho tapenam-bava vao nanomboka zany de efa niteneniko hoe aleo ampiasaiko a le olona mpanaraka anah mba hanaraka ny évolution atsika donc zay zany valintenao hoe tsy possible ho tapenana vavaka ary nekena zay zavatra hoe eny ary a i Gasikara no responsable ny communication serasera fa ianao zany afaka mitondra ihany koa inany ataontsika ato anaty. Herinandro lasa zay no voatendry ho ministra ny fitsarana Ramatoa Fanny Soerinaivo ngamo ianao tsy efa nesorina tsy ho tsara intsony tamin'ny 2012 sa efa nisy fanapahana mifanohitra amin'izay koa satria ihany koa ve voatendry ministra ny fitsarana Ramatoa Fanny Soerinaivo foana avokoa ireo didy mpitsarana 3 taona tranomaizina sy ny didy fampisamborana nivoaka tamin'ny 2022. Ie, misatra anao amin'izay fantaniana zay tena tsara fipetraka. Ny ministra ny fitsarana dia toerana politika. Raha any amin'ny firenena hafa dia tsy voatery ho mpitsara akory ny ministra ny fitsarana fa mety ho olon-tsotra, mety ho maramila, mety ho avocat, mety ho mpandraharaha. Zany hoe zay tiany prime ministre sy ny filohan'ny ny fondation atao zany no ataony lehibe ny ministère ny fitsarana ka mahafehy an'izay ataontsika hoe mission tiany ampitondrana zany ministère ny fitsarana zany. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tsy niditra tao anatin'izay paramètre zay ny hoe mpitsara ve za sa tsy mpitsara intsony fa hoe mahavita mitondra an'le mission anadiovana ny fitsarana ve za, mahavita an'le mission anitsiana ny fitsarana sy ametraka an'izay balizy fitsarana balizy ho an'ny refondation zay ve za, ary mikasika ny kago manokana hoe nasorina tsy ho mpitsara dia nefa niteneniko foana hoe didy unilatéral sady par défaut, zany hoe par défaut zany tsy natrehana ka rehefa tonga any Madagasikara dia anao recours amin'izany didy mpitsarana zay nanalana tsy ho mpitsara zany. Misy processus moa zay mandeha amin'ny Conseil d'État dia efa en cours. Amin'izao tsika miteny zao zany mbola tsy tafaverina ho mpitsara fa mbola en cours de recours eny amin'ny Conseil d'État. Zay koa dia mampiseho amintsika hoe tsy hoe tonga zany dia verina automatique ho mpitsara satria hoe ministra dia non mandeha ara-dalàna ny recours. Ohatr'izay koa ireo didy anakenina ny fitoriana teo ambony lohako. Zany atao hoe zay ny ilazako hoe tsy nanao exil ny tenako fa nenjehana ohatra ny mpamon'olona, nenjehana ohatra ny mpangalatra nanodikodim-bola nefa tsy nanao ninina teto amin'ity firenena ity sady tsy nanao kolikoly any, tsy nanodikodim-bola any, tsy namono any, tsy nanonga-panjakana fa ny teny ary nahatratra ny osoka rehetra tamin'ny fifidianana 2018 dia miteny foana ihany koa manakena ny fitondrana dia anakenina ny fitoriana teo ambony lohako. Nanaovanay recours satria arak'izay hoe didy par défaut ireny dia azo anaovana opposition dia natao opposition daholo izy rehetrarehetra dia nitondra ny fiarovan-tenako ny mpisolo vavahay dia natsahatra ny fanenjena satria tsy mitombona izany. Manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny filohan'ny syndicat ny mpitsara amin'izao? Ataoko hoe nisy malentendu taminay sy ny filohan'ny syndicat ny mpitsara. Izy nanana ny position za koa nanana ny positionko. Rehefa taloha kely ny mikasika fomba fijeriny ary za koa nanana ny fomba fijeriko. Misy koa ny honohono mandeha be dia be dia izahay rehetrarehetra zany lasa tao anatin'izay malentendu zay fa talohan'ny talohan'ny nomination ho ministre fitsarana dia nanana occasion ny fampiresaka izahay ary fanazava hoe za na eno hoe zao izy na eno hoe zao izay sy zany fanazava hoe misy malentendu zany zavatra zany dia nilaza izy fa izany no niforme anazy tao anatin'ny syndicat ny mpitsara eritrereto no mentor syndicalany ka tsy izy mihitsy no andeha isakana ny fanovana zay tiako hoentina ao anatin'ny fitsarana satria izy koa dia vonona amin'izany fanovana zany ka na misy nina azony atao ao anatin'ny fitarian'ny syndicat dia hiara isalahy izy.
amiko zany tsisy olana intsony tokony hipetraka rehefa vonona ny syndicat ny fitsarana sy ny ministère ny fitsarana hiara-iasa dia malentendu le izy. Iverina resaka politika kely Ramatoa Minisitra. Talohan'ny nanendrenanao ho ministra dia voatendry ny Premier Ministre. Dia ianao anisan'ny teny hoe olona vatomanga io Hery-Tsalama Rajaonarivelo io. Mbola olona vatomanga ve io Premier Ministre io sa tsy? Misy zavatra zany mitranga dia ohatr'izao ao anatin'le tamin'iny nomination iny dia isika rehetrarehetra mijery ny profil an'le olona izay possible ho voatendry sy voatendry. Ny zavatra hita voalohany indrindra vao nivoaka hoe Hery-Tsalama no Prime Ministre voatendry dia nivoaka daholo ny appartenance-ny amin'ny société ingérée na conseil d'administration anazy rehetrarehetra. Dia isika moa zany tsy malala hoe manina izy ny lasa membre ny CNBNI na CN Madarel na akaiky anireo mpitondra teo aloha fa ny zavatra hitantsika izay ilay atao hoe a priori no tonga dia hoe a priori olona akaiky ny fitondrana teo aloha ty dia normal tsika raha tonga dia manao ahoana moa filazako izany tonga dia manao jugement a priori hoe io ve zany tsy olon-dra vatomanga. Avy eo moa izy nampiseho tamintsika hoe za tsy olon-dra vatomanga fa na ny directeur amin'ny CNBNI représentant de l'État fa tsy représentant any Ravatomanga, tsy représentant ny Asinène ary azo verifiena zany zavatra zany. Hitako hoe na izy tao Madarel misy olona be dia be membre an'io CN Madarel io fa tsy actionnaire izy. Fahatelo nisy sary izay hita hoe niaraka naka sary zareo nazavainy zany fa tsy izay rehetrarehetra izay akory no ilazako hoe analana le a priori fa iza zany dia miteny isika malagasy tsara ny zava-bita zavatra atao fa tsy mitsara ny olona. Tsy afaka hitsarana amin'ny a priori koa zany nivoaka malagasy hoe io ange ohatra ny Ramatoa cruel zay fa ny zavatra ataoko no hitsarana anahy tena cruel ve za, tena masika ve za, tena olon-doza ve za na hoe izy kosa rehefa tokony ho mety dia tsotra izy rehefa tsy tokony enjana dia mienjana izy. Ary ohatran'izay koa ngamba no tokony andraisantsika ny Prime Ministre matoa ny filohan'ny fanovana nametraka azy teo dia manana ny fahitany azy izy nisy ny fanadihadiana izay nataony ary misy ny mission izay napetrany ka isika zany hitsarana azy amin'izay mission napetraka izay hoe vitany sa tsy vitany, mifahira amin'le mission ve izy sa navita. Ka raha navita izy tsika malagasy rehetra ao anatin'ny fihavanana sy ny ataontsika hoe miara-misalama zany fanorenana izany dia manaiky ny tsirairay fa kosa tsy manaiky ny impunité. Raha nanao tsy mety izy dia tsy maintsy ho tenenina na izy ihany na nizaniza manao ny tsy mety dia tsy maintsy mandoa onitra amin'ny firenena malagasy. Mirosy le fanavozana eto amin'ny firenena, eto amin'ny ministera amin'izao fotoana izao Ramatoa Minisitra, inona marina zany lay ataontsika hoe laharam-pamena ho anao hitondrana an'izay fanavozana eto anivon'ny ministera zay? Ny fanavozana eto amin'ny ministera zany dia fantatritsika rehetra fa tsy nipetraka amin'ny mahafitsarana azy intsony. Ny fitsarana teto Madagasikara nandritry ny fotoana ataoko hoe 2019 makaty. Talohan'izay izy tamin'ny 2009 hatramin'ny 2018 niezaka ihany isika mba hiady mba hametraka ny famerenan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana dia nefa nisy ezaka kely ihany izay fa nanomboka 2019 no makaty rehefa miverina teo fitondrana Andry Rajoelina sy Ravatomanga ao amboniny ao an-damosiny na teo anoloany dia tratry ny emprise ny fitsarana. Le emprise lazaiko io zany raha zavaiko amin'ny teny gasy dia ohatrany hoe natao ohatr'izao nampitahoriny
voageja, fitsarana voageja, tsy vitany hoe dépendant fa tena hoe voageja, tsy misy miaro, tsy misy itodiana, tsy misy repère intsony hoe raha izaho ty moa zany a manao mandahy tsy hanao an'ity zavatra na même tsy mandahy akory fa raha ataoko ty zavatra ty de mety ho faty a, zay mihitsy ny atahoran'le mpitsara ho maty eto. Tena misy ve zany ianao zao ministra mantsiny a hitanao ny tahotra ao anatiny tsy ny tsara rery nanana an'izany emprise zany a fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy natao ny mpitsara matahotra ho faty a, ny vahoaka malagasy natahotra gagazo, zany hoe ny vahoaka malagasy tsy sahy akory na de hoe hitory any Mamoravatomanga raha misy zavatra ataona hitory ny olona teo amin'ny fitondrana. Raha hitory anazy eo ve de tsy ny tena indray no tory satria hitantsika tsara reny eo vao nanomboka ry zareo a dia zay olona miteny rehetra manohitra na manaky anazy de tonga de tany amponja daholo. Eo amin'ny mpanao politika zay hoe fitsarana vetivety aloha azafady. De avy eo a ny fitsarana ihany koa dia mitovy amin'ireo olon-tsotra izy hoe raha tsika koa moa zany manao hoe ohatra hoe misy olona hitory an'ireo mpitondra teo aloha tamin'izy mbola eo amin'ny fitondrana na le mpitsara raha tsy masamandray akory satria matahotra hoe izy mety tsy gadra fa sao de ho faty sao de misy mamono, zay ny tena natahoram-pitsara. Misy ny hoe fitsarana voageja fa misy koa ny hoe fitsarana mpanao kolikoly. Ny fitondram-panjakana ny fandimby teo dia nilokaloka ny hoe anafoana n'izany kolikoly eo anivon'ny fitsarana zany a, ataoko hoe tsisy navitan'izany 100 isan-jato ngambany a, ianao zao ny eo amin'ny toerana amin'ny maha-ministra ny fitsarana sa ilokaloka ve ianao fa hanenjika ny mpanao kolikoly ao amin'ny fitsarana hanadio ny fitsarana. Tsara fipetraka ihany koa fanontanianao. Ny ady amin'ny kolikoly a dia ady lavitrezaka. Ary efa nanomboka izany a ataoko hoe tamin'ny tany hoany amin'ny 2001-2002 tany no nanomboka. Tapaka kely zany a 2009 ary 2009 ka hatramin'ny 2016 nanjaka tanteraka ny kolikoly zany nandritry ny 12 taona. Izahay a raha tonga eto nandritry ny 10 andro zay dia nampatsiahy ny vahoaka hoe na tonga atsika tratran'izao ataontsika hoe zao situation izay iainantsika normal zao a dia vokatry ny kolikoly ka andeha isika hiaraka daholo hiady amin'ny kolikoly. Dikan'izay zany ao anatin'le hoe resy lahatra le vahoaka fa mila miala amin'ny kolikoly, resy lahatra koa ny fitsarana fa hiala amin'ny kolikoly. Ary misy zavatra izay ho teneniko anareo hoe za de niteny amin'ireo fandraisam-pitenenana rehetra nataoko teto amin'ny fitsarana misy anankitelo izay a, de niteny aho hoe zao a hiady amin'ny kolikoly isika. Ary fantatra hoe tsy afaka hiady amin'ny kolikoly ianao a raha tsy matanjaka, raha tsy misy miaro satria na hiady amin'ny kolikoly ianao ny olona manao an'le kolikoly avo lenta fa tsy le ina moa le fangalana 5000 10 000 ariary ery amin'ny 6-12 ery fa tena le hoe avo lenta midina manao pression anao raha tsy manaraka ianao de mety na ianao miala very asa na ianao higadra na ianao misy zavatra mahazo anao e. De tsy maintsy zany misy ny fiarovana, misy ny support moral, psychologique, matériel, professionnel. Dia izaza manokana de miteny hoe efa apetraka omena anareo zay ataontsika hoe garantie ahafahanareo miady amin'ny kolikoly zay, ezahana zany ny hiady ametraka an'izay, ny angatahana aminareo kosa dia izay mbola tratra manao kolikoly eo dia andraisana fepetra. Ary ireo amin'izao tsika amin'ny teny zao manko misy audit daholo ny administration ray manontolo, anisan'izany fitsarana. Ny audit tena mipetraka atao aminay dia eo anivon'ny juridiction. Enquête zany audit zany jerena inona ny dysfonctionnement ao. Raha dysfonctionnement le izy noho ny kolikoly, nisy vola nyraisinao na nisy tena hoe nanao fanahinina ianao zany anao le zavatra tsy mety lasa mety. Ny tiako tenena ho asiko détail ve hoe afenao le dossier, entinao mitsoaka ny disque dur, lazainao fa
tsy misy ny zavatra misy nefa fantatro tsara zao fa acte-pitsarana tena miexiste io zany atao volontairement abus de fonction zany le kolokolo manko tsy le fandraisana vola ihany fa le abus de fonction le fanararotapahefana raha ohatra zany ka misy tratra amin'izay zavatra zay de tena hiarany sazy isanambaratongany mety hoe tsy tonga de ho hitanareo spectaculaire be le satria araka izay teneniko tsika tsy miasa sur le hoe a priori na hoe zao hono fa mandeha zany ny audit mandeha ny enquête ny identification iza no nanao inona iza no tsy nanao ny inona de mandeha ny fepetra hitanareo hitanao tena spectaculaire raha matoministra le nanalana le mpitsara anankiroa tao mipaka mba azonao resahana kely hoe zoanao vea ny manala olona nanao serment de tonga de asorona fotsiny tsotro zao reo mpitsara ao ampaka aloha de tsara fantatritsika fa mpitsara manana mandat de 4 ans efatra taona zany mandan'izy ireny misy sélection mandalo sivana izy de rehefa afaka an'izay sivana sy sélection amina mpitsara maromaro zay mandalo entretien sy ny rehetrarehetra dia mandeha nomination par décret eny anivon'ny gouvernement de tapitra mandany possible izy mbola ho reconduit indray mandeha raha ohatra ka zay no tapaky ny gouvernement dikan'izay tsy afaka asorona ohatr'izao izy hoe tonga de asorona tsy ho membre ny PAC par contre afaka atsahatra le atsahatra zany dia suspension fa rehefa anao an'izay suspension zay dia ny comité de suivi évaluation zay misy ny ministra ny fitsarana ny CSI ny Bianco ny coordination an'ny PAC ny cour suprême ao anatiny de ireo zany mijery hoe inona no angatahana an'le suspension inona zavatra atao hoe reproché inona zavatra anakianana an zareo mitombona ve le fanakianana mety ve ny anatsara anazy mba tsy hitohizan'le zavatra kianina de itsika moa zany niarana hita hoe nisy fitoriana napetraka teo anivon'ny PAC maromaro tamina nandritrindreny fotoana entre an'le crise nandalo kely teto reny de nisy mpitsara tsy mety mandray dossier nefa ny asany zany misy dossier efa en cours tokony anaovana investigation misy manjavona le piècen'le dossier disque dur zay tokony ho ampiasaina misy enquête tokony ho atao amin'ilay dossier zay natonga anay tany Maurice tsy hita le mpitsara lasa izy mandeha midiny birao rehetrarehetra nefa ny izy tokony anao an'izay diligence zay ary farany hitantsika nisy mpitsara izay mahafantatra nandray anjara ary teo manatrika ny fanaovana an'le acte de procédure rehetrarehetra nanaovana mandat d'arrêt ary teny anivon'ny PAC ary nanaovana mandat d'arrêt international eny anivon'ny ministère ny fitsarana alefa any amin'ny Interpol de nefa mahasamy teny hoe tsy misy mandat d'arrêt faux io mandat d'arrêt io tsy misy an'izany teto ary tsy misy fitoriana mihitsy na fanenjena mihitsy ao amin'ny fitsarana mikasika ny olona io ka ao anatin'izay indrindra raha mato ministra hoe ho an'ilay mpitsara mahafantatra an'ilay fisian'le dossier le procédure momba le mandat international mantsy ho resahanao io mijanona fotsiny amin'ny ataontsika hoe fampitsarana amin'ny asa sa mety hoe mbola azo heverina koa ny isina karazana poursuite ao anatiny zay le lazaiko hoe misy ny fepetra isanambaratongany sanction suspension de mandeha ny audit sy ny inspection enquête de mandeha ny mesure ataontsika hoe traduction disciplinaire sy mety traduction pénale isanambaratongany izay ary mefara amin'ny sanction raha ohatra ka tsy mitombona ny fiarovan-tenany fa ny zavatra hitapoko hitam-pirenena aloha zao dia misy ataontsika urgence tsy ananan'ireo olon'ireo accès amin'ny
locaux ny efitranony paka intsony dia niara-nahita an'izany izahay tao amin'io comité de suivi évaluation na CSE io hoe aleo aloha zany zareo atsaritra amin'ny asany ary atao faranzaingana ny fanadiadiana lalina faranzaingana idéterminena iza nanao inona ahoana naovany azy ary aiza atraizany vetivetiky aloha tsara marina fa vao nahita zany ny mpitsara anankiray ny procureur any paka hoe tratra le zavatra nataony dia tonga izy dia nametra-pialana tsy niandry akory an'le hoe andeha le conseil de suivi évaluation fa na tsy nametra-pialana ary izy dia efa sura fa onahato amin'ny asany fa izy moa zany teny hoe no ny antony ara-pahasalamana dia aleo za metra-pialana dia tonga izy dia niala fa zany tsy mahasakana ny fanoizana ny enquête sy ny possibilité de sanction isany ambaratongany raha ilaina izany raha ilaina raha vao mitombona ny valindreo ataontsika hoe audit sy inspection reo resaka ianao hoe natao zay tsy nananandry zareo an'ilay aksia an'ireo karazana dossier teo anivon'ny paka zany hoe mitombona ave zany ilay resaka nandeha momba na fisina fikasana andoro any tendrim-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly mbola tsy haiko indray zay mbola tsy haiko zay tsy afaka teny resaka momba an'izay hoe nisy saky andoro ve ny paka fa ny zava-misy tsara fantatrareo fa nivaoaka malagasy rehetra nanantena hoe foanana amin'ny paka na za koa raha ny certain moment teny an'izany hoe tokony foanana amin'ny paka rehefa tsy hanao ny asany rehefa ny tena tato anatin'ny fitsarana dia nampanatsoana daholo ny atao hoe système anticorruption nafantarana izy daholo mpikambanao ary hitanareo tamin'ireny sary izay nataonay ireny hoe za tato zany tsy mandray olon-tsotra tsy mandray doléance fa mandray an'ireo structure rehetrarehetra eto anivon'ny fitsarana sy miara-miasa amin'ny fitsarana mba ahitana hoe ahoana ny fomba anaovana le fanavozana ny fitsarana teo zany nahita hoe 30 trentaine eo ny mpitsara sy ny mpandrarao anatin'ny paka eo zany tsika mijery olona roa nanao ny ataony zany andeha anafoana nyity système zay napetraka iady amin'ny kolikoly tiako zany azava ny sain'ny vahoaka malagasy hoe tsy ny paka ny ratsy fa misy olona tafiditra ao anatiny manao asanjo iray loasa tsy loazan'izay mamarara fa eto kosa dia miteny amin'ireo ambiny ao amin'ny paka rehefa vita io audit sy enquête io dia hipotra ny responsabilité any tsirairay ka izao zany dia efa miteny hoe ny elokibabôana mody rariny ary ny fihetsika izay natao tany aloha talohan'izao fahatongavanay teo amin'ny fitondrana sy fijerevanay an'izao fanavozana zao atsaharo fa raha ohatra ka hoe ino mbola toizana dia mety mbola mafimafy kokoa no nahazo an'ireto mpitsara roa reto na satria amin'izao zany efa hoe ajanony amin'izay le mauvaise pratique manimba ny paka satria araka izany teneniko izany hoe olona 30 no very asa ao anatin'le izy sy le système zay niarahana nametraka mpamatsy vola mba hiadivana amin'ny kolikoly lasa inefficace noho ny olona anankiroa dikan'izay zay maillon faible mbola andeha anao ny tsy mety anararoatra ny fahefana kely izay ananana ao anatin'ny paka no animba le système le olona miala fa tsy mipaka no foanana ministre mivoatra isan'andro ny toedrarà ao Maurice makasika ity raharaha hifitoriana ny Andriamatoa Ravatomanga ity raha iverenako kely ny atombohany ny ala teto Madagasikara ny fiaramanidina manokana ny aliny 12 oktobra izay raha tsy diso gado natao Maurice tamin'ny fomba tsara-dalàna nanomboka teo ny fanadiadiana an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga niainga tamin'iny zany ny fanadiadiana ny 15 oktobra nefa nahazo mandat tamin'ny filan-kevitra ambony ho an'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ny anaraka akaiky ny raharaha zany tany Maurice ny fanontaniana eto dia hoe toy ny ahoana loatra ny fifandraisana ara-diplomatika ara-pitsarana eo Madagasikara sy Maurice no nisy ohatrany hoe karazana
tsindry ve sa ataoko hoe fifanarahana ara-pitsarana miafina eo Madagasikara sy Maorisy na tonga ny fipoahana zao toetra raha ohatran'izao. Fahitako azy dia zao tamin'ny 11-12 octobre dia tsara fantatrareo fa nisy fihetsika hafahafa nitranga teo amin'io fotoana nisian'le autorisation d'atterrissage io. Rehefa nahita fihetsika hafahafa tamin'ireo olona mivoaka tao amin'ny roplanina zany ny Mauritiana dia nandray ny fepetra, iza ny tompon'ny avion, iza ny pilote. Dia ireo zany no notazomin zareo, ny ambony nataony surveillance ary nahazo alalana satria tsika moa zany malagasy dia rehefa tonga eo amin'ny territoire mauricien na amin'ny fomba ahoana na tongavantsika eo dia mahazo droit de séjour tapabolana raha mana résidence sy subsistance hébergement. Afaka nanamarina an'izay zany ireo mpikambana ireo ataontsika hoe olona 4 ambony tao anatin'le avion izay fianakaviana Mamy Ravatomanga sy ny Prime Ministre teo aloha Christian Tsay, saingy tsy mahazo mihetsika teo amin'ny hôtel izay tendreny ho nanaovany réservation fa sous surveillance. Dia ny anankitelo ny pilote sy Mamy Ravatomanga no nanaovana fanadihadiana. Dia izahay avy hatrany nametraka plainte avy aty Madagasikara avy any Maurice plutôt, za zany avy any an-dafy naniraka olona mipetraka ao Maurice ametraka plainte tao Maurice mba ho fiarovana ny mety ho antson-jay azo an'izany olo zany dia tsy afaka olazaiko aminareo mihitsy hoe iza le olona. Izay plainte tsika izay no nafahany Madagasikara niditra tao amin'le histoire. Rehefa nisy zavatra nampiaya Maurice le fihetsika teo tsika koa nametraka plainte dia mila olona izy hisolo tena ilaza zany efa inona zany no antony hitorianareo dia nilaza izay io olona io dia aiahina ho nanodikodim-bola tany Madagasikara ary nametrahana fitoriana maro be any Madagasikara ary mety impliqué ihany koa amina raharaham-pitsarana maro any Madagasikara. Izay zavatra izay nefa mila olona manana ny fahaizana manokana ohatrana, zany hoe juriste na olona mahalala ny mombamomba izay pitsopitsony eo amin'ny fitsarana sy eo amin'ny tontolo politika malagasy izay anazava an'izay eo anivon'ny FCC. Izay na tonga ny safidy ny filohan'ny fanavaozana andefa teny toerana hoe andanaingana ianao makany manazava hoe inona no antony fitoriana. Dia za zany nanao an'le relais miaraka amin'ny avocat izay nalaina teny toerana. Dia nandritry ny fotoana lavalava izay satria le zavatra tokana amin'ny Mauriciana dia le vol aloha, le vol non autorisé ny ala avy any Madagasikara sy le zavatra nampiayay an'zareo teo tsy afaka raha izay koa inona le zavatra nampiayay satria mbola en cours d'instruction io dossier io fa nanokafany zareo fanadihadiana koa izany izay. Dia avy amin'izay zany isika malagasy tonga nilaza hoe misy zavatra ahina be dia be dia mitendry reo Mauriciana hoe eto aty aminay ary zany zavatra ahina any aminareo zany hijerenay raha mitombona aty aminay. Nanomboka teo amin'izay zany hitan'ny zareo hoe satria izay ny teny hoe misy raha PNF anenjena ny oranga io. Contacteny Mauriciana ny PNF ary contactenay koa ny PNF marina ve zany? Eny ozy izy ny PNF. Tena misy dossier io anankiroa. Ray Shell, groupement des exportateurs de letchi, ny anankiray le resaka le Valois-Perret. Nanazava ny mpiaro an'ny Ravatomanga hoe efa classé sans suite le Valois-Perret fa le anankiray mbola tsy classé sans suite fa en cours. Tombona zany filazana hoe mbola misy fitoriana en cours io olona io ka raha nitsoaka ohatran'ireny sans autorisation tany Madagasikara izy dia mety possible koa izy hitsoaka sans autorisation ao Maurice. Ka izay no nahatonga anay nangataka amin'izay le mandat d'arrêt taty Madagasikara hoe mba ahafahana manadihady anazy amin'ireo affaire mpitsarana maromaro aty Madagasikara, Shell, Letchi,
PNF zay ino moa ty any a Frantsa sy aty à Madagasikara sy ny affaire Boeing sy affaire hafa ihany koa marobe zay napetraka tao amin'ny pôle anti-corruption sy tany Bianco de nangataka izahay mba ho afaka andefa fangatana fanadihadiana aminy ny fitsarana malagasy ary angataka ihany koa ny tsy fahafahany mivoaka ny Maurice ny fisamborana azy raha mivoaka ny Maurice ary famerenana azy aty Madagasikara rehefa vita ny fotoam-pitsarana. Le extradition zany na aty Madagasikara na ny Maurice dia tsy maintsy rehefa vita condamné le olona, rehefa vita ny fitsarana. Mandrapahatonga an'izay extradition na hoe condamné zay izy vao mahazo mangataka extradition anao dia mangataka izay mba ho afaka iseho fitsarana izy ho anaovana fanadihadiana. Ka raha ohatra ka tsy afaka alefan'ny Maurice aty izy iseho fitsarana atao fanadihadiana eny amin'ny doyen des juges dia isika no mangataka afaka anao an'izay fanadihadiana zay miaraka amin'ny mpitsara mauriciana sy ny autorité mauriciana. Zay zany le procédure. Zay le procédure amin'ny ankapobeny vetivety Zoary miresaka an'izay tsika. Maro le procédure lalovana sy ny maro hafa fa ny andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao dia hoe manahoana ny chance ivoahany mamoravatomanga madiodio ao anatin'io raharaha io. Raha ohatra ka tena mahay zany ny avokany dia mety manana 1 pour 1 million de chance ho tafavoaka amin'io raharaha io izy. Raha tena mahay. Hoe tsy manana mihitsy zany. Zany hoe tsy manana izy. Ie. Raha ohatra vetivetika i Madagasikara sy Maurice tsy manana convention bilatérale afahana manao entraide judiciaire. Par contre membre ao anatin'ny convention internationale mikasika ny lutte contre le blanchiment d'argent daholo na Madagasikara na Maurice, lutte contre les fraudes sy ny crimes internationaux ao ONUDC, membre amin'ny ataoko hoe groupement misy ny FCC Bianco ary ny Samifina sy ny FUI Madagasikara sy Maurice. Noho izay antony rehetrarehetra izay dia afaka manao fifampirarana ara-pitsarana zany Maurice Madagasikara mba ahafana miara-miasa manao entraide judiciaire eo amin'ireo firenena roa tota. Nisy vaovao navoaka ny RFI tamin'ny 17 Oktobra zay nanombatomba ilay totalin'ny vola zay nodiazan'ny fanjakana mauriciana zay eo 50 tapitrisa $. Eo raha toa ve meloka ny voapanga ahoana ny fomba hamerenana ny fitondram-panjakana malagasy io vola io eto Madagasikara. Ohatran'izao zany fandeha andreny suspicion de blanchiment reny ao Maurice dia fantatritsika fa offshore pays fanaovana investissement offshore dia afaka mametraka vola ao ianao amina société etc. Tsy ny fametrahana vola no eloka, tsy ny fananana vola amin'le banque offshore no eloka, fa na Maurice zany tsy manaiky hoe ametrahana vola maloto ny fireneny. Mila vola izy apetraka ao fa vola madio ary manana an'izay engagement international zay lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes transnationaux i Maurice. Zany hoe izy mihitsy zany tsy afaka ampiasa volan'olona izay azo avy amina eloka tany amin'ny firenena hafa tany. Azonareo ilay izy? Faharoa, rehefa misy olona zany hita hoe zavatra mampiahiahy dia mahatonga an'le gel des avoirs eo amin'le compte. Ny vola hitany amin'ny compte marobe izay ananan'ny mamoravatomanga ao tsy 50 ihany fa 20 no gelé 180 millions fa mbola mihoatra an'izay no ao ary raha tsy diso ny fitadidiako dia any amin'ny 630 millions de dollars anoany amin'ny compte-ny rehetrarehetra fa ny gelé zany zao 180. Zay ny hitany Maurice hoe ny gelé mampiahiahy anazy fa izy manokana tsy afaka tonga dia hoe ilaza fa vola maloto io na vola madio fa misy ny ahiahy dia le ahiahy zay zany mila avadika pirofo.
anjarantsika malagasy na zay firenena hafa milaza hoe vola maloto io no mitondra an'izay porofo zay. Izay zany no asanay am'izao, asantsika am'izao dia mana-porofo fa nisy ny ataontsika hoe malversation financière na ny elokarabola nataony Mambra Vatomanga taty Madagasikara ary misy sorabola zany ka raha mi-coïncide amin'ny montant io na mihoatra an'io dia mitombo le vola hogiazana ary rehefa tapitra amin'ny fotoam-pitsarana rehetrarehetra ka voaporofo zany dia manana obligation Maurice amerina an'izany vola zany any amin'ny kitabolam-panjakana. Lasany vetivety papier zafady. Efa misy ve zao zay le porofo alefatsika malagasy na tena blanchiment ty nataon'le rangahy zareo Mauritianina. Tsara fantatra. Ino dossier? Tsara fantatra fa ny mitady porofo sarotra fa ny indisy be dia be. Zay aloha ny tena Ary entre parenthèse kely tam'zahako anisany nanao interview anazy tamin'ny talohany nandanany dia io porofo foana no narangarangany tamiko zany hoe eto porofo aiza porofo za tsy nanana porofo so manana ianao raha mahatonga ministra. Na isy ara aloha le porofo tsy afaka omeko anao fa ny eny amin'ny fitsarana zany rehefa misy le ayay dia misy ny zavatra tsika rehetra mahita eto à Madagasikara fa nanao trafic d'influence goavana be teto i Mambra Vatomanga. Ny trafic d'influence dia afana dia anisany atao hoe infraction de corruption et assimilé. Anisany kolokolo zany trafic d'influence zany. Izy zany tena nana influence goavana tamin'ny économie malagasy, manao monopole, manao raquette hoe angalana vola ny mpandraharaha mba ahafahany mandraharaha eto Madagasikara. Zay ny zavatra hitantsika sy henontsika iainantsika fa ny famadihana an'izay zavatra heno sy hita zay ho porofo hoe tia mihitsy ny porofo tsy azo ivalozana dia mila ny fiaraha-miasa ny malagasy rehetra. Zany hoe ny olona victime, nisy orinasa victime, ny olona izay niara-niasa taminy, ny olona izay nampiasainy, ny olona izay tsy nanaiky niara-niasa taminy, ny orinasa izay voatery niara-niasa taminy, zany rehetrarehetra zany no afaka mitondra an'izay porofo zay hoe nisy fanomezana hoe ahoana ny concrétisation an'izay trafic d'influence, ahoana ohatra nahafahanao nahazo des taxes. Normalement ianao mahazo des taxes dia normal tsy mandoa taxe intsony 0 ariary. Dia nefa ianao ohatra mpandoavina vola hafa indray ianao hoe mena des taxes ianao fa mandoa vola aty amiko. Ohatran'izay le atao hoe concussion dia mampiasa an'ilay influence ananany izy mba hanaovana an'izay. Dia na koa hoe ao amin'ny ohatra fampiasana société écran. Normalement rehefa orinasa eto Madagasikara ianao dia mandoa etra eto Madagasikara impôt sur les sociétés, impôt sur les biens et services. Dia ny chiffre d'affaires anao sy ny bénéfice-nao no hanaovana an'izay. Amin'ilay fampiasana an'ilay société écran dia ahenanao zany ny bénéfice-nao sy ny chiffre d'affaires anao fa lazainao fa ohatra hoe 100 le izy. Dia hoe io ny vitan'ny bénéfice sy ny chiffre d'affaires an'ilay société anao. Amin'io 100 io lazainao fa 30 fotsiny ny bénéfice-nao fa ny 70 charge de fonctionnement masokarena. Ka ity 70 ty anakaramanao société any Maurice na any amin'ny compte offshore any ka ianao ihany le société io. Zany hoe manokatra société offshore ianao dia le 70 ataonao any lazainao fa nanakaramana ny société ohatra ny hoe fournisseur. Tsotra kely ny fanazavako anazy. Raha vao manao ohatr'izay ianao dia izay natao évasion fiscale na dumping. Dia io société anao io amin'izay avy eo no tena mivarotra an'ilay zavatra ataonao na tena manao an'ilay asa tena ataonao manao facturation any ivelany dia ataony 500 ohatra ny facture. Dia le 500 iny 100 mandeha aty Madagasikara sy déclaré fa ny 700 mijanonao. Zany ve raha Vatomangy
be dia be ny olona manao an'izany ianao raha vatomanga ve nanao an'izany raha fahalalanao azy ao anatin'le fanadihadiantsika fa anisan'ny zavatra nataony izay a ary ao anatin'ny zavatra taony satria misy zavatra tsy afaka teneniko a mba tsy ahafahan'le avokana na le 1 million de chance anafaka ny clientministre zany voany ve miantso an'ireo rehetra voakasika mety hoe manana mpirofo a anatona ministera sa hoe efa ao anatin'ilay fandrafetana n'ilay blokana dossier nareo ho alefantsika pirofo any sa manahoana les deux zay zany a dia ao anatin'ny fandrafetana ny fanangonana ny pirofo rehetra mitoaka amin'ny tendany a anapirofona an'izany zavatra lazaiko izany hoe raha ohatra ianao a ka ahenanao ny chiffre d'affaires anao mba tsy andoavana le hetra tokony hiditra dia sy lasa mahantra kely ny trésor public ambany kely ny vola miditra amin'ny hetra lasa vitsy kely ny tena mandoa dia ny orinasa natsanganao ohatrany clonenao zany orinasanao dia Maurice no tena mahazo an'ilay chiffre d'affaires nefa ny offshore dia sady mahazo ina moa ty tsy mandoa ny letra tokony alohany aty amintsika izy a no tsy déclaré ao anatin'ny PIB national ihany koa io tsy misy rapatriement de devise fa mijanona Maurice le izy dia avy eo izy indray lasa hoe mpanao investissement partiel aty afaka mindram-bola ao Maurice izy a nefa ny raha betsaka ny chiffre d'affaires ty afaka mindram-bola aty izy mampiodina l'économie misy conséquence marobe izy fa zao misy andraikitry ny fitondram-panjakana ihany zany zavatra zany teo aloha amin'le hoe emprise monopolisenao ny zavatra rehetrarehetra voatery le olona mitady fomba aiza raha ny afana miala amin'le monopole misy ataonao redressement fiscal isaky mihetsika le olona normal izy raha mitady fomba anenana n'iny redressement hoe aiza raha ny andoavako mba tsy andoavako n'io zavatra mihoapapany io satria tsy marina io redressement io ary izay na tonga ny DGI non tsy DGI DGE directeur général des grandes entreprises nenjena teny amin'ny fitsarana teny amin'ny Bianco sy teny amin'ny PAC ho manao redressement fiscal abusif amina société marobe nisy ny dénoncé le izy a fa tsisy toy an'le rara nakaiza le rara amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola hipotra io rara io a dia hiverina tsika resaka momban'io fa ny tiako tenena hoe ireny zany le fanerenan'le orinasa malagasy teto mba andovola amin'ny Ravatomanga dia izay no porofonay amin'ny fitsarana maorisiana nisy olona marobe no terena tao ando écolage mba afahany mivelona sy miasa eto ka olona marobe ireo mety amanaliny a fa ny angatanay zany a dia tenim-bola tenyzao zany a dia izay teteny amin'ireo orinasa izay concerné amin'izany satria marobe zareo a aleo to dia manantona dia miteny zao ny nahazo anahy zao ny nataoko za voatery nanao an'ilay satria zao ny antony reto daholo ny élément proof rehefa be dia be nge manao an'izany dia ireo olon'ireo indray no mifampiaro dia tsika koa miaro an'zareo a dia mijany de toute manière ny le emprise efa niala ho azy izany nanala n'le emprise hoe tsisy ampandoa collage anareo zany tsony eto ary afaka miasa malalaka nareo a iezahana any amin'ny sehatra ny ministère samihafa any ny hijery an'izay refondation économique zay fa ny anahy moa zany eto le judiciaire tsy tokony empatahotra koa zany fanatonana ny ministera ny fitsarana ao anatiny ho an'le olona satria sao dia matahotra ihany koa tsy manantona ministre fitsarana fa manantona ny instance izay apetraka satria mbola horesahako avy eo ina le zavatra apetrakay ny olona zay tena atao hoe sy ny olona izay afaka mitémoigner amin'izany emprise zany trafic d'influence zany fandoavana écolage teto zany dia ho arovana na olon-tsotra io a na société ka mitondra ny pirofo rehetra ahafana manajanona an'izany ary misengage tsy hanao an'izany intsony satria araka n'izay teneniko hoe manimba an'le économie malagasy lesa miaina ny vola miditra eto amin'ny firenena ary tsy mampitombo an'le PIB atsika le izy fa ambany be dia eo tsika lasa hoe fadimy manitra indrindra nefa ny vola mihodina atao amintsika tena hoe fadimy manan-karena indrindra zany anisan'ny mpandraraha malagasy vitsy
mpanambola mpampiasa vola goavana teto Madagasikara zany mamy Ravatomanga izany a tsy any ny tiako atongavana fa sao de hoe toy ny zavatra roa lela ihany ty zavatra mitranga eto Madagasikara ty satria raha misy ny mpandraraha Mauritiana voaroroy amina afera toy izao eto Madagasikara manana ny fahasahiana toy ny ataony any Maurice ve Madagasikara ny fitsarana malagasy ny anenjika mpandraraha goavana ohatran'izao. Zay mihitsy no aezahanay apetraka hoe anana fahasahiana amin'izay ny fitsarana malagasy anenjika ny olona na gasy io na tsy gasy ka mandika an'izay tratra zany amin'izay fandikan-dalàna zay ary izay no nitenen'ny Prime Ministre hoe tsy safidianana havana na namana na fianakaviana ty fanavozana sy ady amin'ny kolokolo ty fa zay tratra de efa mampamangy any. Donc zay zavatra zany zava-dehibe mihitsy no ho antsika fa zay no politika n'ity gouvernement ary hitantsika hoe ilaina zay itsika malagasy rehetra ny ilan'izay satria taloha rehefa mahitahita ianao de tsy voahenjika fotsiny tsotro izao de manohy an'le ataonao ihany raha mba nijanona mola izy koa maninona fa mbola vao maika tohizana fois 10 fa amin'izao zany de hoe mila sanction exemplaire tsika mila hoe cas exemplaire dissuasif hoe mampitsahatra an'le zavatra rehetrarehetra de tonga de aleo mipirina fa grave ty ary mila fahatongavan-tsaina koa hoe le izy ane tsy hoe hamono ny olona rehetrarehetra ary zay le lazaiko hoe za tsy tonga anao chasse aux sorcières fa tonga hoe oreto tapitra le filalaovana tapitra le fanaovana lalao maloto fa andao mba atao madio amin'izay le kianja andao atao madio amin'izay ny règle du jeu ary andao tsika anao lalao tsy misy triche satria imagine hoe manao baolina ianao de miangatra ny arbitre de mifamono ny mpilalao de mandika ny lalàna rehetrarehetra amin'ny baolina le rehetrarehetra de avy eo tout ce qui compte de hoe ny résultat hoe 90-100 fa maninona raha atao madio izy ny arbitre tsy miangatra mpitondro io ny mpilalao samy mifanaja manao amin'ny lalaoany ajaina daholo ny lalàna rehetra mifehy an'le taranja zay le ataoko hoe cadre légal ajaina ny lalàna de avy eo jerena hoe iza nandresy iza ny tompony kopy. Resaka baolina ianao tsy efa karazana disqualifié an'le adversaire matanjaka ve nareo amin'ity fanenjehana mpandraraha ty amin'ity IST marobe izay navoaka ny fanjakana amin'izao. Ny IST marobe navoaka dia tsy ho an'ny mpandraraha ihany fa indrindra ho an'ny mpiatsehatra teo amin'ny fitondrana teo aloha ahafahana manao audit zany hoe ny minisitra rehetra izay mety nanaovana an'le audit tsy izy rehetra fa satria misy tsy natao anatiny fa le ohatra hoe ministra ny vola teo aloha ny misy secteur maromaro izay mila nanaovana audit ary mbola atao audit amin'izao misy direction générale maromaro na organisme rattaché anaovana an'izay audit sy inspection satria misy vola na détournement na abus natao tao ary misy olona izay voaroiroy amina dossier mpitsarana no nanaovana interdiction de sortie. Raha ohatra zao hoe ry Narakotomanga sy ry misy olona maromaro izay tsy tadidiko hoe Toambava ny anarany tsy ministra Dinandriamaolda anisan'ny mpitantana teo amin'ny fitondrana anisan'ny nanao trafic d'influence goavana be teto amin'ny firenena normal izy raha ohatra ka tratry ny IST mba ahafantarana ny taux de responsabilité any hoe grave sa tsy grave. Ny mpikambana amin'ny gouvernement mba ahafahana manao an'le fanadihadiana le IST ange tsy sanction mesure conservatoire reny mesure provisoire hoe mba ahafahan'le olona miseho eo amin'le audit mba ahafahana hoe aiza daholo ke le zavatra ohatr'izao ahoana fandehan'ity zay fa tsy tonga iny de sanction. Misy mihitsy raha ny teny hoe ampiroroanareo ny zareo teo aloha. Raha nampiororo zay tonga de efa nisy isamborana be tena fao be ary nareo ngamba mahita tsara na de hoe reny tamin'ny investituran'ny PRRM reny tonga teo daholo ny olona rehetrarehetra raha ohatra zay ka ampiororo de to de nisamborona daholo izy rehetrarehetra de vita kabary
saingy tsy natao zay satria ny PRRM dia miezaka manao apaisement ferme, mila apaisement fa mila mandray fepetra dia ohatr'izay daholo ny atao. Fotoana koa ve zao raha mato minisitra hijerenana mombana resaka levée na autorisation de poursuite sy ny immunité samihafa izay isan'ny manavesatra ihany koa fanenjehana. Zany zavatra zany matoa napetraka dia hievitena abus amina olona izay manandrara ataontsika sensible fa tsy natao kosa ho anaovana abus inverse hoe hierovana amin'ny tsy mety ka izay indrindra ny mahatonga ny izany tsy hoe ohatran'le hoe pakafoanana ihany io tsy le autorisation de poursuite sy le immunité de juridiction ny olana fa le fampiasany fitsarana an'izay dia izay mahatonga anay miasa mafy andro aman'alina manamboatra an'le fitsarana aloha hoe mipetraka amin'ny mahabalizy antsika sika reto daholo ny rafitra sy ny lalàna amin'ny feantsika reto no ampiasaintsika fitaovana ampiasaintsika anaovana an'izay ka ohatra hoe raha ohatra misy minisitra ao anatin'le mandany kanefa izy nanao ny asa maha-minisitra azy no enjehana dia ny haute cour de justice no mitsara azy fa ao anatin'ny mandany iny izy ka manao délit eloka tsotra na eloka bevava dia tsy ny haute cour de justice no mitsara azy fa ny fitsarana tsotra fa ny tahotry ny mpitsara taloha ohatran'ny olon-tsotra rehetrarehetra tsy asahanao an'izany noho n'lezay en prise hoe kosa hoe dia andeha hanao enquête na manomboka hatrany amin'ny Bianco PAC ny juridiction de jugement de PAC na hoe ny any amin'ny TPI any amin'ny procureur président sy ny any amin'ny tribunal de première instance isan-karazany ery Madagasikara matahotra le pouvoir politique foana hatramin'izay dia tsy mahasahy mijoro amin'izay satria tsisy miaro kosa izy raha ohatra hoe ireo olona ireo nge ny ankabeazany membre du gouvernement nge manana basy daholo ny garde du corps zay dia efa mampatahotra le vahoaka tsotra dia ny mpitsara lasa ohatra ny vahoaka tsotra ny fieritreretany anazy dia tsy nasana nenjika dia izay zao miezaka hoe atao ny fiarovan-tenanareo ifampiarovana ataovy ny asanareo mba isin'izay ataontsika hoe sanction exemplaire amina gros poisson fa tsy hoe andeha to dia tsy sambory daholo amin'izay ny olona nandody 1000-5000 intérêt Mamravatomanga foana vetivety tsy hoary farany Mamravatomanga foana no ohatran'ny voaresaka fa Andry Rajoelina manahoana ny resaka ngaty tena tsisy dossier afaka anenjehana azy mihitsy andraso aloha Mamravatomanga sy Andry Rajoelina dia samy manana dossier ary tsara fantatrareo fa efa misy ny démarche ataonay izay holazaiko rehefa avy eo kasika an'izay satria non misy ny atao secret d'instruction ary hitanao ma stratégique an'le izy raha vao tenenao meloa dia tonga le trondro dia mipiritsaka dikan'izay tsy azo tonga tenenina le izy fa aleo rehefa voasambotra le trondro izay vao tenenao inaka ilay nanenjehana anazy dikan'izay tsy tairina aloha zany ny dobo rehefa ohatra ianao andeha anjony fa aleo aloha izy calme eo dia mieritreritra izy ka izaho ty tsy nenjehana dia mbola afaka manakarama mercenaire andeha ampitahotahotra satria tsara fantatra dia zareo dia tena miezaka manao an'izao rehetrarehetra izao anakaramana mercenaire anankirotana anay ça c'est entre parenthèses fa ny tiako tenena dia hoe tsy Mamravatomanga rery fa Andry Rajoelina sy izay olona teo akaiky an'zareo ihany koa izay hitapoko hitam-pirenena fa nanao fanaparam-pahefana na namotika sy nanodikodom-bola teo amin'ny firenena anisan'ny teneniko amin'izany Naina Andry Tsitohaina dossier CUA SMGD sy CNAPS nisy nahita moa zany araka naka sary tamin'ny DG-ny CNAPS teto dia ny olona mieritreritra avereny le vola nafindramina ny CUA tsy ny DG-ny CNAPS iny le napindrana vola ny CUA fa le DG-ny CNAPS teo aloha izay lasa PCA ny Arlène sam'izao iny aloha zany okazava
satria iny le DG Knapsa teo aloha iny dia voatazona vonjimaika tany am-ponja tamina dossier anankiray nefa n'izahay mbola nametraka fitoriana be dia be mikasika an'ireo détournement rehetra tao ary ny syndicat Knapsa koa dia nametraka fitoriana fao be mikasika le dossier tao ary anisany tsy nisy suite zany raha zany na teny Bianco na teny Mpaka noho ny emprise zay le lazaiko hoe ny fatahorana noho ny geja ara-tsaina nahazo an'ireo ataontsika rafitra anankiroa izay tokony hanenjika ireo ankehitriny faly milaza aminareo fa manomboka ny enquête ny SMDG ho an'ny André Tsitohaina sy mety relation any amin'ny Mame Ravatomanga kasika an'io dossier SMGD sy CUA io ary izay no mahatonga an'le hoe IST mba ahafahanao mitondra ny fiarovan-tenanao eo anatrehan'ny fitsarana ahafahana manadiady anao eo anivon'ny Bianco sy ny fitsarana fa tsy hoe vengeance politique. Ka le izy nge eny tozako ihany zay ngamba le momba ny hoe Ravatomanga ngambany any dia sy le hoe vengeance politique fa ty perquisition ty raha mato ministre manahirana tao ao tao anatin'ny andro vitsivitsy herinandro roa teo perquisition tsy perquisition aroa dia tena ohatran'ny ary le izy ohatran'ny tsy ara-dalàna ny fijerin'ny olona azy satria olona manao kagolina tsy misy autorisation hoe asa ahoana fanazavana andraso aloha mety misy honohono fa ny zavatra misy aloha dia ny perquisition dia tsy maintsy misy taratasy avy any amin'ny fitsarana ary élément mixte manao azy amin'izao tsika miteny zao zany hoe maramila gendarme ary police araky ny teneniko dia misy ny information zay azo hoe misy olona ary mizara vola ary izy mitazona vola na izy mitazona fitaovana hamatsiana fanakorotanana eto amin'ny firenena dia mandra-pahatonga an'le information sy fahatongavan'le olona anao an'le opération any efa miova le zavatra dia ohatrany hoe tsisy résultat zany hoe misy fuite ny information na any amin'zareo na ny aty anatiny dia rehefa tsisy résultat na koa misy ny désinformation miteny izy atsy amin'ny anona nefa tsy ole izy fa atsy donc tiako tenena reny zavatra reny tsy hoe ampitahorana na hoe natao sauvagement fa itsika niarana hita hoe nanomboka 15 septembre ka hatramin'ny 8 octobre dia ny mpanohitra nanao hetsika pasifika tsy mamaly mihitsy ny mpitandro filaminana izay nanao ina moa ty manao maintien de l'ordre dia rehefa tratry ina moa ty tratry ny couvre-feu ny olona dia mody daholo manomboka amin'ny 5:00 dia manomboka amin'izay ny pillage ataon'olo tsy fantatra amin'ny alina sy ny fandorana ka ny evitena nyreny zavatra eny da zareo tamin'ireny au pouvoir dia zareo ihany manakarama ny olona sy jilamboty izay nitenenitsika tamin'ireny fotoan'ireny hoe TMH sy ny troupiny no manao an'izany dia hitantsika ireny hoe may daholo ny mpandraraha gasy vahiny olon-tsotra izay tsisy idirany amin'ny fanjakana ary neny zareo tsy voakitika satria terrorisena le vahoaka dia mba hialana amin'izay le hoe isy olona mbola karamaina indray anao terrorisme nefa zareo efa lasany amin'izay misy azy ihany dia mbola anao an'izay dia tsy maintsy mandeha ny renseignement rehetrarehetra raisina fepetra hisavana le toerana izay voalaza nefa n'izay lazaiko izay indraindray diso le information indraindray marina indraindray misy dia zay mahatonga le perquisition be dia be misy vaovao mafana be any amin'ny CIS zany telo herinandro ny fitondram-panjakana amin'izao no mijoro efa misy sahady ny kasa hanozongozona au courant an'izay ve nareo ao amin'ny fitondram-panjakana au courant an'izay ny tenako fa tsy manana ny détail rehetrarehetra fa mbola eno ny fanazavan'ny DG an'ny CIS rehefa avy eo ahafantarako hoe inona marina ny vaovao mitranga satria tamin'ny fotoana nainoko an'ilay izy tamin'ny maraina tsy nanana tsy afaka nresaka taminy fa izy efa ao anaty interview dia tsy manana élément fa tena marina fa dia maheno menace isan'andro izahay hoe misy mitady hanongana dia tehiteny zany amin'ny voaka malagasy hoe
misy normal ihany le izy hoe zareo tampoka teo dia nasorona taminy fahefana ary ny vahoaka no nanalanyzany fahefana zany teny am-pelantanany. Ny vahoaka tanapolo no vonoina no giazana no poretina no hitan'ny maramila hoe tsy mety kosa zao hoe tsy ekena intsony zao zay zana-bahoaka tsy ekena naovana an'izao vahoaka ary isaorana hatrany any PRRM zay Mikael nandray an'izay sy ny kapisaty sy ny polisy sy ny maramila rehetra izay nivondrona nanampy an'zareo satria tratran'ny antson'izay ny vahoaka malagasy dia tsy tonga saina le mpitondra teo aloha hoe hoay tapitra ka izy ity zany lalao tsy amintsika intsony le fitondrana dia miezaka izy hiverina zay koa andeha hanohitra anareo zay koa hitantsika moa ireny fa navelana lalaka teo amin'ny 13 mai zareo tsy nandefasana hémorragie na lacrymogène na tsy natao an'izany vetivety dia izao izy zany hitany hoe tsy mandaitra le fitokonana eo amin'ny 13 mai fa tsy mahazo olona dia nieritreritra indray zay andaso andefasana mpamosavy indray tsy nandaitra koa le famosavina andrasindray andefasana tena hoe famonon'olona mihitsy satria izay ny information azonay hoe tonga dia vonoy mihitsiny izy mianada izy teloda izay mitondra reo nareo londo ampisorona reo y compris ministre ny fitsarana dia ozy izy tsika vahoaka malagasy hoe te anaiky an'izany hoe ho vonoina fotsiny ohatr'izao reo olona izay mba miezaka ametraka an'izany hoe famerenana ny asiny sy ny atoko hoe famerenana milony ny firenena malagasy zany za sura fa tsy adala ny malagasy ka anaiky hoe karamaina ariaro na même vola be ka andeha hiditra amin'izany. Ona raha vato ministra mitesaka hoe le hoe fanagetsana nahazo atsika malagasy zany nahazo ny malagasy tamin'ireny vanim-potoana ny hoe fitolomana ny fanovany ireny misy kakay amin'ny gendarmerie ve nareo? Zao izay nanao tsy nety gendarmerie mitovy amin'ny paka ihany structure misy ny gendarmerie zany dia ministère chargé de la gendarmerie. Ny gendarme dia olona recruté miasa ao ny lehibe any gendarme no misy manao no foana ireo lehibe any gendarme reo no tompona andraikitra amin'ny zavatra nataony. Nisy gendarme mety hoe tsy lehibe izy fa kely nanao foana izy tenany tompona andraikitra amin'ny nataony fa tsy le corps de la gendarmerie no tokony ananana kakay fa iny gendarme rakoto rabe na iny lehibe any gendarme izay nanao foana na le gendarme nitifitra teo andrefana Ambojanahary ka nahafaty ny maramila ny kapisaty anankiray sy nahafaty an'le olon-tsotra teo totobatony teo Amboda ireny no tompona andraikitra ka tsy kakay le izy zany fananana kakay zany dia hoe ananana lolo-po fa reny olo reny dia tompona andraikitra tanteraka eo anatrehan'ny lalàna amin'ny zavatra nataony ary amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe aiza izy fa c'est sûr fa isy ny fepetra ho raisina kasikasy. Ratsiraka zokobe resaka séparation na pouvoir amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefam-pitsarana raha matoa ministra isan'ny voaresaka foana io inona ny garantie omenao androany fa ho voatandro ny mahakasika an'izay? Ny fisarana ny fahefam-pitsarana sy ny mpanatanteraka ny ministry ny fitsarana maha-ministry fitsarana anazy zay dia lehibe ny système ao anatin'ny fitsarana. Ny le lazaina hoe fahefana mpanatanteraka dia le gouvernement ray manontolo. Ny zavatra misy taloha dia hoe ampiasainy ny gouvernement ray manontolo ny ministry ny fitsarana sy ny fitsarana ao anatiny mba anaovana iarovana ny tsy mety ataony zareo ary tsy afaka miteny tsy afaka manohitra tsy afaka mifamandray n'izay baiko midina eo izay miaro an'zareo na mamela azy anao ny ataony na ihany koa le hoe mamela azy hiaina ao anatin'ny impunité. Izay zavatra dia volonté politique. Rehefa amin'ny fotoana zany ministera ny fitsarana sy ny mpitsara rehetra ao anaty fitsarana tsy manaiky atinao an'izay hoe izahay dia ho atao fitaovana iarovana ny impunité an'ireo mpitondra dia maleo tena fitsarana. Amin'ny fotoana
manana ny fiarovana sy ny garantie rehetra ny mpitsara fa afaka hanatanteraka ny article 134 ny constitution ka hanenjika an'ireo olona izay eo amin'ny haute cour de justice kanefa nanao eloka tsotra na eloka bevavaka hoentina eny anoloana fitsarana kanefa tsy misy antson'izay mahazo anazy dia misaraka ny fahefa-pitsarana sy ny fahefana mpanatanteraka ary izaho manokana dia manome tokony mpitsara rehetra amin'izay zavatra izay hoe afaka mahazo ny fiarovana ara-moraly sy ataontsika hoe matériel sy juridika professionnel amin'izay nareo fa ataovy ny asanareo. Fanontaniako farany Zokijoary. Ya, izay indrindrany. Nomena fehim-potoana mazava nareo ao anatin'ny gouvernemanta 2 volana. Inona ny zavatra ho vitan'ny ministera ny fitsarana ao anaty 2 volana? Ny ho vita tsy fantatro fa ny efa vita tao anatin'ny 10 andro angamba ny fantatro. Anisan'izany araka ny teneniko rehefa mandray ministera voavoatriny ianao dia misy ny atao hoe prise en main. Mijery ianao inona daholo ny zavatra misy inona daholo ny zavatra en cours inona ny tokony atao inona ny tokony ho apetraka ary iza daholo ny mpiara-miasa sy mpiara-manantoka rehetra. Izay aloha izany ny ataoko hoe en la forme ny au fond inona natao voalohany aloha izay namahy ny olona ny pénitencier izay tsy nentina ndray voafonja intsony nandritry ny 2 volana angarangidina talohan'ny nazahoanay ny fitondrana. Tao anatin'ny herinandro anefany nandraisako ny fahefana ny teto amin'ny fitsarana nandraisako ministera ny fitsarana dia niezahana nitondra ny vahaolana amin'izany grève ny pénitencier izany ary teny verina ny asa soamantsara ny pénitencier. Faharoa niezaka ihany koa izay nanao ny fandaminana miaraka amin'ny syndicat ny greffier izay manana fimenomenomana mamparary anazy izay tsy voavahan'ny ministera teo aloha kanefa niezahana hitondrana vahaolana mba hisorohana ny grève satria tsika izao mila miasa sy ampiodina n'ity fitsarana ity ary ny mpirakitra raha dia tsy ampy be dia be nefa raha mbola hisy koa ny grève dia manjary mikatso ny asa-pitsarana. Dia etsy andaniny ny fandraisana fepetra amin'ny fanatanterana sy fanamora ary fafana manao an'izany audit izany dia ireo famoahana an'ireo commission d'audit marobe eraky ny ministera tsirairay avy. Misy fandraisana ministera fitsarana izay ary misy erana amin'ny inspection générale de l'État, misy erana ihany koa amin'ny pôle anticorruption amin'ny bureau de coordination ny PAC ary misy koa ny coordination ny inspection générale ny inspection ny fitsarana bureau de coordination ny fitsarana. Zay koa ny fahatelo nisy ny fanaovana fametrahana ny décret famolavolana ny décret ametrahana ny ataontsika hoe task force hiady amin'ny corruption sy ny recouvrement des ressources nationales malgaches izay noresahako hoe io no structure misy ny ataontsika hoe mpandraharaha amin'ny institution rehetra izay efa miexiste tsy mpandraharaha moa izany mpiatsehatra amin'ny institution rehetra izay miexiste mba hiara isalahy ametraka n'izay ina moa izany fanenjehana fidentifiena ina daholo le volantsika sy le ressources atsika sy le ataontsika hoe bien malaky rehetra nitsoaka nivoaka ny Madagasikara ka iza daholo no responsable ary ahoana fomba amerenana anazy iza ny vonona amerina avy hatrany tsy misy fanenjehana iza no vonona amerina amin'ny ampany iza no vonona témoigner iza no tsy vonona mihitsiny anao an'izay famerenana zay dia
isan'ambaratonga ny fepetra zay ho raisiny. Tsy mbola afaka manome détail be anio fa aleo ivoaka le décret dia hisy fanazavana koa amin'izay fotoan'izay hoe inona tsara ny fandehany. Fa nisy chiffre goavana be navoakanao madame Fanitso Herinaivo dia hoe 5 000 milliards de dollars. Da vaiza nahitanao an'izany chiffre zany? Ny chiffre zay nivoaka dia tamin'ny statistique international tamin'ny Aina Amanjery sy ny médias internationaux ary ny renseignement izay azonay hoe mahatratra hatrany mbola mihoatra an'izay raha no chiffre hitanay mahatratra amina milliards de dollars ny vola malagasy tokony hiditra aty amin'ny kitapo-bola ao anatin'ny PIB malagasy kanefa dia misy fuite de capitaux sy fuite de ressources erak'izao tontolo izao. Tsy ao Maurice ihany io fa erak'izao tontolo izao ary matetika dia amina compte offshore. Izay zany no ilazana izay. Tsika zany efa zatra hoe miaina amin'le petit kely vao mahita hoe 100 millions dia vola be zany fa raha ny tena marina kely ary zany montant zany raha ny hoe volume na vola transaction mihodina eto Madagasikara. Farak'izay teneniko izay hoe ny volume de transaction mihodina eto Madagasikara dia ngeda be fa misy fuite le izy dia tsy déclaré eto fa déclaré any amina pays rehetra isan-karazany. Dia ny anajanona an'izay hémorragie izay ny atao dia ho averina na ferana amin'izay izy tsy tafavoaka intsony ao Madagasikara fa verina ato. Dikan'izay raha azavaiko ohatr'izay izy dia hitanareo ihany hoe mety sarotra fa mila volonté, mety tanana zatra mitsotra ny sasany fa mety ho tonga saina ihany izy hoe tsy aleo ve mba halalao madio amin'izay ny atao raha mbola te andraraha eto Madagasikara raha tsy hany dia lobbying ngeza be international zany hoe amerina zany efa misy anisan'ny vitanay tao anatin'ny 10 andro izay lobbying international zay ka anaovanay ny ataontsika hoe protocole préalable na MOU amina firenena vitsivitsy izay mbola tsy mitonona anarana amintsika amin'ny teny izao mba apa-efficace kokoa les partenariats dia mbola tsy teneninay izy izao fa tao anatin'izay 10 andro izay zany no nafahanay manao any démarche sahady iarana miasa amin'ireo firenena maromaro izay amerina ny vola malagasy aty. Alefa teny farana. Dia systématique raha matoa minisitra mampitaraina olona maro inona ny paikady? Indray zany dia tena hoe tsy ho an'ny ataontsika hoe le gros poisson fa ho an'ny olona rehetra izay voaroroy eny amin'ny fitsarana. Dia hatreto zany eto Madagasikara dia tsy misy sazy hafa mahazo ny olona izay nandika lalàna ankoatra ny figadrana. Misy ihany ny sazy ara-konitra, misy ihany ny contrôle judiciaire, misy ihany ny sazy fa tsy hainy miain'le olona le izy satria na ny onitra raha tsy takiana, tsy voataky, tsisy fomba fitakiana azy. Dia ny lasa ohatrany hoe le figadrana no atao tefanjera zany amin'ny olona izay mandika lalàna. Izay koa anisan'ny anatin'ny programme izay nentinay no hoe ametraka ny liberté sous caution. Rehefa voaroroy le olona, vonona ny andoha vola foana ny olona, dia taloha izy hoe aiza ny andoavana vola, iza no anaovana kolikoly mba tsy hidirana ao mifonja fa za tsy nanao an'io zavatra io. Nefa eto mbola tsy afaka milaza hoe za tsy nanao fa dia hoe hoiditra ponja ka aleo andoha caution aloha dia hitondra ny fiarovan-tenako. Na le zavatra tsy dia tena hoe grave be ka tokony hoe hiditra ao ponja mihitsy le olona, mandoha caution izy dia nameloka ary izy caution mijanona, izy mandoha ny onitra ihany koa. Ohatrany any an-dafy ireny ary efa eo an-dalana mpanaovana an'izay taloha tongavako ary dia efa nisy ny volavolan-dalàna izay eritreretina amin'izany fa anisany tena lahara-pahamehana izay ho apetrakay io liberté sous caution io mba hiadiana amin'ny kolikoly, hiadiana amin'ny fahafenoan'ny fonja ary ihany koa ny peine alternative à l'emprisonnement. Zany hoe misy asa hafa
atao ampanaovina an'le olona izay tokony sazy tokony voatazona any am-ponja mba hampisy an'izay le sentiment de racheter le hoe mba ohatrany hoe manonitra ny eloka vitany fahadisoana vitany teo amin'ny fiarahamonina izy de matsapa ny rehetrarehetra nampitorina hoe voaonitra le zavatra ary farany de ny recouvrement des amendes ny onitra rehetra izay navoaka ny fitsarana nandritry ny taona maromaro izay dia tsy misy notakiana tsy voataky satria tsy mipetraka tsara ny fomba hitakiana zany sy hoe makaiza izy mitaky makaiza de ahoana fa amin'izao zany dia efa natao tao anatiny izay 10 andro izay ataovy ny lista ohatrinona ny onitra izay navoaka ny juridiction spéciale Pacas Bois de Rose izay ngeda be ohatrinona ny onitra izay navoaka ny tribunaux de première instance sy cour d'appel manerana ny faritany enina sy ny 48 juridiction eraky Madagasikara rehefa hita reo montant reo dia nanome à peu près eto Madagasikara zany à peu près ny onitra izay navoaka ny PAC de mahatratra hatrany amin'ny 1220 milliards d'ariary. 1220 milliards d'ariary tamin'ny 2024 zay chiffre zay dikan'izay amin'izao 2025 zao efa tapitra mety mbola hitombo zay mbola mijery zany zay ny fomba mise en œuvre na ny fomba hanaovana ny fitakianan'izay sy ny hoe ahoana ny ampatonga le olona azoto andohan'le onitra mialoha fa tsy miandry épuisé daholo ny voie de recours de izay zavatra zay manome sentiment an'le olona hoe rehefa alohako kosa ny onitra dia afaka mampiseho izy fa racheter voaonitra le eloka nataony de izay ny anisany hiady amin'ny famonjana zay asa mbola manakabary raha matombonisika ny tiako ambara kely angambany de zao hoe ny fahatongavanay eto amin'ny zao toerana zao dia tsy atao hoe ambition professionnelle tsy hoe tanjon'ny fiainako de ho minisitra fa ny tanjon'ny fiainana dia ny anana firenena vanina mpiarabelona mpiaraka mpiray firenena aminao miaina anatin'ny fiarahamonina vanina salaire décent, vie décent, misy jiro sy rano, misy asa mahavelona, misy fianarana ahafahana manana perspective d'avenir tsara ka ho anahy manokana sy ho an'ireo izay mitovy hevitra amiko dia ny politika dia natao an'izay ametrahana ny inona ny anjara birikinao hitantanana ny firenena mba hahatonga ny firenenao ho vanina rehefa vita ny andraikitrao rehefa vita ny adidinao tonga ny vita ny anjara birikinao de afaka miova zavatra hafa indray ianao de ny anahy zany zay ny ataoko eto tsy tia ny tanjon'ny fiainako fa ity aloha zany mission mpiainako amin'izao de ataoko izay vitako rehetrarehetra de rehefa mahavita zavatra ary sura fa havita zavatra de mety hoe tsy hanao politika intsony angamba fa hanao zavatra hafa indray rehefa milamindamina Madagasikara na mbola hanohy miaraka amin'izay ekipa miaraka eo ndao indray ataontsika miakatrakatra ambonimbony kokoa ny tahan'ny toe-karena malagasy satria izay tahan'ny toe-karena malagasy izay moa no mampiakatra ny niveau de vie any malagasy rehetra ka tonga antsika hanana firenena vanina sy tsy miaina ao anatin'ny insécurité économique, insécurité, misy mamaky, misy mamono, misy mangalatra sy ny insécurité morale. Sao de higadra, sao de voasambotra, sao de ho bedy, sao de. Ya. Sotranao. Misaotra antsika rehetra ihany koa nanaraka an'izao fandarana zao ary misaotra anareo telo mirahalahy
nanaiky ny fanasanay amin'ny ity amin'ny ministera mba hanao zao fandarana manokana izao. Ianao nisorana Ramatoa Minisitra nanokana fotoana lava tsy ho anay fa ho an'ny vahoaka malagasy indrindra satria andraikitra lehibe ny tananao ito amin'ity ministera ity sy eto amin'ny firenena ko dia mirary soanao. Saotra indrindra tompoko. Tapitra ny fandarantsika veloma tompoko. Veloma tompoko.